FANOMPOAM-PIVAVAHANA eto amin'ny Hopefy Radio. Midera Jehova miantsony anarany atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy reharehanao ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova, mitadiava an Jehova sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavany. Ivavaka isika tomboka ry ray masina tsara indrindra any an-danitra ao. Ny angatahana indrindra dia ny fahafenon'ny fanatrehanao amin'ny toerana rehetra izay misy anay, ary ny fiainoana sy fandrenesana ny onjam-peo dia mba hitondra fiovana manokana eo aminay aloha voalohany indrindra, ary amin'ireo izay izarana ihany izany. Manatrehanao amin'ny fiainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrinsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompoam-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firariantsonay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika, hiaraka hanao ny hira fahafito amby telopolo, hira laharana fahafito amby telopolo, midera ny anaranao. Thank you.
Asantsika handray ny baibolitsika ka nokatra zany ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 5 ny andininy 720. Asan'ny apôstôly toko 5 ny andininy 720. Rehefa hitantsika zany dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fampetera sy ny apôstôly namarika nanao hoe Andriamanitra tokony ho ekena mihoatra noho ny olona. Ho tainana izany teny zany hitondra soa ho antsika tsirairay avy. Amen. Iaraka hivavaka isika. Rainay eo izay ny an-danitra, rainay amin'ny lalana Jesosy Kristy. Misaotra raha eo no zao sabata anao masina mianao anay izao. Misaotra no nitahinao anay natria ny nemana iny tamin'ny asa aman-draharaha rehetra izay natao, tamin'ny asa fivelomana rehetra izay natao, ary ireo izay tao anatin'ny aretina dia nisitranonao. Misaotra Jesosy no zavatra rehetra izay nataonao tamin'ny fiainanay. Ankehitriny koa dia mametraka manokana ny fiainanay aminao zay amin'ity sabata ity. Aoka ho tsapanay fanatrihanao masina Tompo, ary hoentika ny voninahitra ao any ny fotoana rehetra izay atao na iza maneran-tany amin'izao fotoana izao. Mahatsiaro manokana izay mbola anatin'ny tsy fahasalamana izay sitrano izy ireny, izay ao anatin'ny olana maro samihafa. Vao ny olana Jesosy, ianao no ka hiditra antsehatra amin'ny fiainana tsirairay avy. Dia manokana ty namako izay miaraka amiko eto ity, ianao mampahery azy amin'ny zavatra rehetra. Fa toy ny mavavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora ERNEST ANDRIAMPARANTSOA dia andehantsika hiaraka heno an'ity hirahiray ity. I
Ny tapa-manaraka ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly no andraisantsika lesona indray ary ava-malala ary mahafaly afoana ny mitondra ny afatra mba ahafahan'ny tenin'Andriamanitra manana hery sy fahefana any amin'ny fiainantsika rehetra any dia manasantsika mba hivavaka foy. Anao miteny ry Tompo Andriamanitra io fa tsy aho, ary ianao no manome fahendrena amin'izay rehetra ambara sy tenenina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny asan'ny apôstôly toko 5 dia ny andininy 70 sy hatramin'ny farany moa zany 240 ny farany amin'izy ity. Dia ovakiko le izy dia manaraka isika dia mandray lesona indray misy teboka vitsivitsy tiana songadina mba hitondra antsika indray ny hoe ahoana ny fomba fiatrehana ny ady ara-panahy, ahoana ny fomba fiatrehana ny fitoriana filazantsara, ahoana ny fitombona ara-panahy. Zany daholo no ny antonyity boky ny asan'ny apôstôly ity. Dia izao no voalaza rehefa avy niteny ny apôstôly Petera zany rehefa nirarana tsy anambaran'i Kristy tsy tory teny intsony dia eo amin'le 720 ny vakitsika farany zany zao dia le hoe fa Petera sy ny apôstôly namalaka nanao hoe Andriamanitra no tokony hoekena mihoatra noho ny olona. Dia tiako hoe mbola zay ihany nivaky teny fototra ho amin'ity afatra androany ity. Dia mitoy le izy hoe Andriamanitra nrazantsika ozy izy efa nanangana an' Jesosy izay novonony tananareo naantonareo teo amin'ny hazo. Izy nasatratry ny tanana kavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Ary izay dia vavolombelona zany zavatra izany ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'Andriamanitra ny manaiky azy. Ary nanandray izany izy dia lotika ny fony ka nikendry hamono azy, niendry hamono azy. Dia nitsangana teo amin'ny Sinedriona ny fariseo anankiray atao hoe Gamaliel, mpampiana-dalàna izay nalaza teo amin'ny olona rehetra ary nasainy navoaka kely ireo olona ireo. Dia hoy izy tamin'ny namany, lehilahy Israely, tandremo tsara izay ataonareo amin'ireo olona ireo. Fa nitsangana fahiny Teodasy ka nanao ny tena no zavatra tokony ho efa-jato no isan'ny lehilahy izay niandany taminy, fa novonona izy ka niahaka izay rehetra nanaiky azy ka tonga tsinitsinina. Ary nanarakaraka azy indray tamin'ny nanoratana ny vahoaka dia nitsangana Jodasy avy any Galili ary izy nitaona olona ikoa mianaraka azy dia novonona koa izy ka niahaka izay rehetra nanaiky azy. Ary ankehitriny dia lazaiko aminareo mandefera amin'ireo olona ireo ka velao ihany izy, fa raha avy amin'olona izao saina sy nahasa izao dia ho foana, fa raha avy amin'Andriamanitra kosa izao dia tsy ho azonareo foanana, sao dia miseho ho mpiady amin'Andriamanitra ianareo. Dia nanaiky azy izy ary rehefa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy sady nandrara azy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesosy intsony ary dia nandefa azy andeha. Ary ireo dia niala teo anatrany Sinedriona sady faly satria natao miendrika hitondra fahafaham-baraka voninahitra zany anarany zany ary tsy nitsahatra nampianatra sy nitory an'i Jesosy ho Kristy isan'andro teo akanjan'ny tempoly sy tao an-trano. Zay zany lay tenin'Andriamanitra izay voalaza eto ry ava-malala. Dia izao ny zavatra zay mahafinaritra ambara eto zany mikasika an'izay hoe mijoro vavolombelona tamin'ny fomba goavana sy tsy takatry ny saina zany reto apôstôly reto, tsy natahotra ninina mihitsy na dia kely azy, fa nitombo be mihitsy zany, tena nisy fitombona be mihitsy teo amin'ny apôstôly tamin'ny alalan'izay fitorianan' Jesosy Kristy zany. Be dia be ny olona izay resy lahatra miaino nataiza zany ary dia natao foana. Tena voasintona mihitsy ny olona eny hatramin'ny mpitondra fivavahana mody fanina fotsiny fa tena miaino ary tena makafy ny sasany fa mba tsy hahatonga n'ilay fivavahana lovana avy amin'ny razana sy ny sisa zany dia sy ireo milaza azy ho mpampianatra dia lasa niteraka fialonana sy folentika sy hoe lotika mihitsy mifondry zareo zany mieritreritra n'izany Jesosy sy ny zavatra torindry zareo zany. Dia
teo zany na tonga le rarana mihitsy ianareo tsy hitory an'izany. De eto moa zany rehefa hitan-jareo teo amin'ny kianjan'ny tempoly dia nisamborona indray fa nitory teny goavana zay nataon'ny mpianatra zany de mikasika an'ile hoe Jesosy izay nombohana teo amin'ny hazo fijaliana ozy ireo, Jesosy izay nitsangana tamin'ny maty, Jesosy izay lasa mpanjaka sady mpanavotra sy mpamonjy, dia Jesosy ilay manomehina ihany koa izy eo amin'ny 1:17 de Jesosy ilay manome fibebahana sy ny famelan-keloka rehetra. Tiako be zany toriteny zany hoe Jesosy mihitsy no ivony zavatra rehetra. Tokony zany ny toriteny ataony ny toriteny rehetra zany hoe Kristy no ivony zavatra rehetra izay atao. Na de novonona azy, na atona teo ambonin'ny hazo, na sandratra ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy. Ary zay no hoe mila manaiky an' Jesosy isika ry havana ho tompo sy mpamonjy ny tena. Tsy mahavita mamonjy tena isika, Jesosy no tompo sy mpamonjy ny tena antsika manokana. Jesosy manome fibebahana ozy izy tsy vita ny herin'ny tenanao no mibebaka, ary ianao aza manadiny ny ota isan'andro zay natao, fa mangataka am' Jesosy mba hanome anao an'izany fahaizana mibebaka sy fibebahana, hanome anao famelan-keloka, ahafahanao mamela ny hafa. Ianao ve navela heloka de tsy mahay mamela ny hafa? Enjana ne zany tsy vita ny herin'ny tena zany ny famelan-keloka, fa mangataka amin'ny Kristy, izy ilay tompon'ny fibebahana sy ny famelan-keloka, izy ilay mpamela heloka lehibe, ary ianao ihany koa de mamela ny heloka ny hafa. Zay mihitsy Jesosy Kristy zay, mamela ny heloka ny Israely izy. Ary zany tsy tindry zareo mihitsy. De zao hoe izay ozy izy amin'ny 14 vavolombelona zany zavatra zany, ary ny fanamasina koa izay fanomen'Andriamanitra ny manaiky azy. Zany hoe mahatonga an-jareo tsy nitsahatra mihitsy zany amin'ny fitoriana sy ny fanambarana ny teny avy amin'Andriamanitra, de satria vavolombelona atao vavolombelona de nahita maso zay efa hitanay sy renay reny sofinay efa nitsapahany tananay mihitsy niaraka taminay niriary teny. Zay mahatonga an-jareo hoe hafa mihitsy ny fanandraman'ny olona zay tena miaraka amin'ny Kristy sy efa nahita, fa tsy tsapan'ny olona hafa zany, ny olona manana fanandramana betsaka amin'Andriamanitra sy amin'ny ara-panahy de tsy te hijanona mihitsy amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny firesana momba ny Kristy ninona efa zavatra ao anaty le izy, satria nandramanao le izy, nitsapainy tananao le izy, reny sofinao le izy, hita amin'ny masonao le izy, dia tsy afaka mitsahatra mihitsy ianao ao anatin'izay. Fa ho an'ny olona zay tsy mahita tombony amin'le izy moa zany de ohatran'ny hoe adaladala reto olona reto, ohatran'ireny olona hoe efa vokatry ny toe-javatra anankiray zany, ohatra hoe mpisotro be mihitsy izy, dia tena efa tany amin'ny farafaran'ny hopitaly, efa tena may hatramin'ny atiny, de tao izy navotan'ny Kristy, hitany mihitsy ny tanan'Andriamanitra, nanavitra azy, namerina aminao ny fahasalamana, afaka mijoro vavolombelona mihitsy olo io, ary afaka mananatra ny olona rehetra tandremo fa za mihitsy no efa niainana zany, efa hitako ny expérience sy ny famonjen'Andriamanitra, de ohatr' zany mihitsy tsy afaka mitsahatra ao anatin'izany. De tadidio fa manam-pahavalo foana ny fitoriana ny filazantsara, averina foana zay, mahalotika ny fon'ny olona. Ary mpitondra fivavahana ihany aza ny lotika, le olona le atao mpiasa am-piangonana ihany reo lotika reo, de lotika io zay ny fony nandriany zany zavatra zany. Tsy mahafaly ny olona foana ny fanomezam-pahasoavana anananao sy ny zavatra tsara zay anananao men'ny Kristy, dia tsy mahafaly ny olona foana zany, fa tohizo ny asa, tohizo. Ary tsy misy mahasakana an'izany, efa nambarantsika izay tamin'ny toriteny farany hoe tsisy mahasakana ny zavatra zay omen'Andriamanitra sy efa apetrak'Andriamanitra mazava eo amin'ny lalany, de tsisy mahasakana an'izany anankiray, na ataovy eo ny hoe malotika eo ianao, fa tsy mahasakana ininona noho ny fiasan'izany herin'Andriamanitra izany. Dia eto zany de ny teboka manaraka zany, rehefa hitatsika le hoe maty no fahotantsika Jesosy nitsangana indray, Jesosy manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay, dia ao anatin'izay zany lasa vavolombelona zay zavatra izay sika, ary tsy maintsy mitory. Ny teboka manaraka dia mikasika ihany an'io le hoe rehefa nandre hoe mbola tanterahany reto apôstôly reto ihany zany lay hoe Andriamanitra tokony ekena mihoatra ny olona, fa na de efa nirarana aza de mbola hita ery ihany, mbola lasa efa tena mafy ny kapoka, mbola lasa ihany. Ka
lasa zany rehefa naheno an'ilay torotenin'ny petera ny retolo de tena lotika. Fa misy olona anankiray teto zay mahafinaritra moa zany efa mpampianatra lehibe ny apôstôly Paoly de mentionné an'ity Gamaliela ty ihany koa any amin'ny epistiliny zany de ny hoe nitsangana ty Gamaliela olona manam-pahaizana izy zany mahay momba ny lalàna sy ny sisa mpampianatra na olona manam-pahendrena dia nampatsiahy ny tantara hoe inona daholo moa zany ny mouvement efa nisy teto de inona ny zavatra nitranga de hitatsika ihany koa nefa fa rehefa atao zay zavatra de vao maika nianaka natao de vao maika nianaka le izy de zay nahatonga azy miteny teto hoe tsara be mihitsy ilay tenin'ny Gamaliela zany eto rehefa nitsangana izy de hoe ndalalo mivoaka kely ianareo fa ivory zany ny komitiny Sinedriony eto de tam'izay fotoana zay dia nazavainy le izy ary de resy lahatra fa le tenin'ny Gamaliela le hoe raha ankehitriny amin'ny 7 lazaiko aminareo mandefera amin'ireo olona reo ka velao ihany izy fa raha avy amin'olona zao saina sy asa na asa izao de ho foana fa raha avy amin'Andriamanitra kosa zao de tsy ho azonareo foanana so de miseho mpiady amin'Andriamanitra ianareo. Io zany ny fampaherezana lehibe ho anao ihany koa io tenin'ny Gamaliela io hoe rehefa misy zavatra efa lamina avy amin'Andriamanitra efa misy zavatra natokana ho an'ny zanak'Andriamanitra natokana ho anao zany teneniko zany rehefa misy zavatra miplanifen'Andriamanitra ho anao rehefa misy lalana voasorotra ho anao rehefa misy anjara zay tendren'Andriamanitra ho anao de tadidio fa tsisy mahafonana zany nizaniza na fikasana na olombelona na inona tsy misy mahasakana an'izany zavatra zany. Mpampianatra lehibe ao amin'ny soratra masina ity Galela ity ao amin'ny tamin'ny testamenta vaovao zany tamin'ny andron'ny apôstôly ty Gamaliela ty miteny an'izany fefa mazava raha teo koa moa zany rehetrarehetra zany efa voalaza hoe zay rehetra efa avy amin'Andriamanitra izy mahalala ny hevitra tsisy mahafoana an'izany na inona fikendrena na inona. Misy asa ve tianao atao manana asa efa nanaovana demande ve ianao mety manao ny ezaka rehetra ny olona azahoana zany manao kolokolo ny olona manao de tsy azonao le asa malailo amin'izany fa rehefa tian'Andriamanitra ho anao io de tsisy mahasakana an'izany. Mety ao andalam-pitadiavana vady ve ianao de misaraka tsisy farany mihitsy fa fotoana mety indrindra rehefa voatendro anao hoe ty le olona dia tsisy mahasakana an'izay na inona ihany koa mety misy fianarana na zavatra tianao atao ve rehefa Andriamanitra miteny hoe tia ny lalana meny fahendrena sy fahazavan-tsaina misy mety mitselatra tampoka eny anatin'ny site web eny mety tsy fantatro resaka nataon'ny olona eny mety misy zavatra tampoka hitanao amin'ny publicité de reny no mitarika anao nanome fahendrena de lasa nikaroka ianao rehefa misy zavatra no tendren'Andriamanitra hoe tia ny lalana de to de mahazo fahazavan-tsaina ianao miaraka amin'izay ka dia aza matahotra mihitsy zay ianao fa rehefa nentinao mbavaka sy napetraka tamin'ny tompo tsisy mahafoana ny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao raha lasa anabavy malala na inona izany voalaza izany. Misy manakana fitoriana filazantsara ihany koa ve ka tsy mamela an'izany nefa hita fa tsara mety nefa hita fa mamonjy olona nefa hita fa tena misy zavatra lehibe tsy mahasakana fa vao maika ataovy le izy ary vao maika tena miredalida sy mafana fo ianao toany ary ao ka tena ho lanina mihitsy izay azo atao rehetra mba ampandehanana an'izany zavatra izany satria misy fitahina ary raha avy amin'olombelona zany fisainana zany de ho foana fa rehefa avy amin'Andriamanitra dia tsy afaka miady amin'Andriamanitra nizaniza tsisy afaka hiady amin'Andriamanitra apetrao amin'ny tombo fotsiny zavatra rehetra. Andriamanitra dia manana fahefana amin'ny zavatra rehetra zay atao. Andriamanitra dia tsy azo toerina na hoe stopena ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray na eo amin'ny toe-javatra anankiray eo amin'ny ara-panahy tsy azo stopena na oviana ary zao hoe tsy maintsy mandresy mandrakariva ny fahamarinana de hitatsika eo fa hatramintsika aty zao aza tany a Jerosalema nanomboko zany fa hatramintsika naiza manera-tany de fa mianaka zany famonjen'i Jesosy Kristy zany ary mandray an'i Jesosy ho tompo mpamonjy ny tena manokana ny olona vavolombelona zany raha teo zao fiovantsika rehetra ho kristiana mpanaradian'i Kristy izao ary dia mety misy ny karazana fanenjehana maro samihafa mety hoe tenenina mba hanao maromaritra iraisana fa izao Andriamanitra ny tokony ekena izy ny voalohany indrindra mihoatra ny olombelona ary efa miteny ny tompo de aoka tsisy mihitsy ny
mety ho baiko manohatra n'izay zavatra izay fa aoka ho tena mahatoky hatramin'ny farany amin'ny Kristy. Ny teboka manaraka ihany koa dia zao hoe na dia mafy aza ny zavatra izay natrehan'izy ireo dia tamin'ny fifaliana foana ny atrehan'ny reto apôstôly reto anjany zavatra izany. Dia izay mihitsy lay voalaza eo amin'ny 9:7 dia nanaiky azy izy ary rehefa niantsony apôstôly dia nikapohana hoe marina fa nikapohana noratraina ny rarana mihitsy tsy nitenenina hoe aza mandeha mitory an'izany fa rehefa avy eo niala teo anatrehany sady faly enjana kosa nesa ianao sady nikapohana ny riatana dia mbola faly ihany ianao. Ry havana aoka hifaliny amin'ny fanenjehana ary ho avy ny fanenjehana tsy tian'ny olona mihabetsaka ny olona tsy mino an' Jesosy mihabetsaka ny olona izay paritaka amin'ny fampianarana momba an'izany hoe tsisy ilavana an'izany Kristy izany ntsony, tsisy ilavana an'izany mivavabavaka izany ntsony fa dia voalazany eo aza hoe nony sady falo izy eo satria natao miendrika hitondra fahafahambaraka voninahitra izany anarany izany. Izany hoe nahafabaraka azy ianao na menatra azy ianao nohony amin'izany nikapohana ianao noratraina dia tadidio fa ao fifaliana ho anao daholo izany raha miarana izany zavatra izany. Ny fihazonanao fahamarinana ve, fitandremanao ny sabata, tsy fihinananao zava-padina, ny tsy fanaovanao fiainana izao tontolo izao sy ny sisa, izany ve mety hanenjehana anao, mety hankahalana anao, anaovana resadresaka sy tondromolotra, anaovana bitsibitsika sy fosafotsa ray amin'ny toerana maro samihafa. Tsy maninona nahafabaraka azy ianao nohony amin'ny fahamarinana sy ny fiarahana amin'ny Kristy fa ho voninahitra izany anarana izany dia niaretan'izy ireo amin'ny mpifaliana izany rehetrarehetra izany. Ary dia mahafinaritra izay hoe tsy zareo izany tsy hoe lozana nitaraina lava teo hoe dia ahoana no dia manao an'izao izay ve dia avelanao ohatran'izao na hoe dia satria nikapohana sy nivonina izay dia hanao revanche izany hoe tena inona ny vengeance tsara indrindra hamelezana ny reto na hoe dia zara aza tsy maty tamin'iny moa izany fa dia hiala tato amin'ny ty fitoriana ny filazantsara ty tsy handeha tsontsika fa zara aza tsy nivonondry zareo na nalefa ny tany amponja fa samy mody any an-tranony daholo ry zareo tsia vao maika faly ry zareo satria nahoana satria hitandry zareo mihitsy ny fitoviana amin'ny Kristy hoe niaritra hatramin'ny hazo fijaliana Kristy dia ry zareo koa niaritra ny fikapohana sy ny sisa fa tsy niova mihitsy izay fietsika rehetrarehetra izay. Ary eo ihany koa dia hoe niraisiny zareo voninahitra mihitsy ny fijaliana ho an'ny Kristy sy ny mety ho fahasarotana noho ny amin'izany anaran'i Jesosy izany. Ary ny zavatra ihany koa izay nafinaritra hoe fa maninona niaritra n'izany zareo dia fantany fa miaraka amin'ny Kristy. Ary izay le hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga fataperana izao tontolo izao tsy niova mihitsy fa nomeny Jesosy azy ireo fanamasina natanjaka be ny toe-tsaina sy ny toe-po miatrika an'izany toe-javatra izany. Ary tanteraka le teny Kristy hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia misy teny fikasana indro izao momba anareo mandrakariva, omba ny mpitoro filazantsara rehetra ny Kristy ary omba ihany koa izay rehetra manao ny haintsy ho zavatra amin'izany. Ary ny teboka farany dia lay 2:7 hoe ary tsy nitsahatra nampianatra sy nitory an' Jesosy Kristy isan'andro teo ankajany tempoly sy tao an-trano izy tsy niova vao maika ny toy ny mission tohizana foana ny mission ka tsy miala mihitsy ambara-pahatonga fataperana izao toy izao dia amin'ny mission foana isika rehetrarehetra lozany izay rehetra tsy mitory ny filazantsara na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona dia mitatao lozako raha tsy mitory filazantsara izay mahatonga tsy mijanona mihitsy satria manjary lozako raha vao ohatra ka tsy mitory ny filazantsara raha tsy manambara fampahiresana milaza an' Jesosy amin'ny hafa manova ny fiainan'ny olona reny tenin'Andriamanitra rehetra reny sy ny fiasan'ny fanahy tsy ny tenako akory izay mahatonga zao onjam-peo zao misy mikely anafatratra averiko foana zay tsy ho azy zany fa ho anao sy ny hiraka izay anaovan'i Kristy dia manatanteraka n'izany zavatra izany hoe mitory ny filazantsara mandrakariva satria
izay mihitsy lay iraka zay nampanaoviny Jesosy atsika tsirairay avy ka na de eo aza ny ataontsika hoe menace isan-karazany sy ny fandrahonana sy ny famelezana mihitsy de zao hoe mitohy foana ny fitoriana isan'andro na mpianatra foana zareo toizany foana ny fizarana an' Jesosy na ozy izy teny ankianjan'ny tempolina na teny amin'ny isatrano na en public na en privé de nandeha foana zany asa rehetrarehetra izany mety na miezaka nampangina ny mpitondra fivavahana tamin'izany fa tsy nasakana an'izany mihitsy ny tahotra sy ny sisa hoe so de tsy havita inina fangeza goavana lavitra ilay Jesosy sy ilay iraka zay nampanaovina mihoatra noho ny tahotra sy ny mety hoe fandrahonana ary ny fandrarana. Riava malala zay mandreny zao afatra izao aoka ho toizantsika ny fitorinan'i Kristy, aoka ampianatra ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra araka ny tokony ho izy isika, ary aoka andeha na en public na any atrano sy isaky ny eny amin'ny toerana rehetra na mampahiry an'ireo mpitory kalamanjana, ny mpitory mpanao conférence, ny mpitory maro samihafa, mpampianatra baiboly porte à porte mba handeha mandrakariva fa izany mihitsy ny mety amintsika araka ny baikon'i Kristy. Ary aoka tena hitoetra ho mahatoky na de eo aza ny fanoherana maro samihafa izay natao ka dia andeha foana isika hijaran'i Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty ka nanome antsika ny fiainana sy ny famonjena, anaiky an'Andriamanitra mihoatra ny olona fa tsy ny autorité ao an-tanàna, tsy ny olona zay lazaina hoe olombelona milaza manam-pahefana no atahorantsika mihoatra an'Andriamanitra, ary aoka hanam-pifaliana na de eo aza ny fijaliana sy ny fangirifiriana zay mety tsy maintsy zakana amin'ity fitoriana ny filazantsara ity, ary de izara foana ny filazantsara tsy mijanona mihitsy mandra-pahatonga ny fahatamperan'izao tontolo izao. Ny tompo aneno ampitoetra n'izany teny zany ka atanjaka be ianao vavoloben'i Kristy naiza misy anao hivavaka isika. Misaotra ny fanamasonao fa tsara loatra zany teny zany, mampahery anay tsy hijanona, ary na manahoana fanoherana, na manahoana fankalana, na manahoana fandrarana, ninninona mety ho fampijaliana na amin'izao fotoana izao na amin'ny ho avy dia ho raisina fifaliana zany fahafahambaraka izany ho voninahitry ny anaran'i Jesosy. Mitahiny mpiaino rehetra tsy mitsahatra mangataka fahasoavana ho an'ny onjam-peo sy ny mpikirakira izany, ary dia ianao no hiditra an-tsehatra Tompo amin'izay rehetra atao. Mitahiny mpiaino mba hizarana izany ary ahomby foana ny fampianarana milalan'ny onjam-peo izay andraisana an'izany afatra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy mahery raha lasana bavy malala, ny tompo anea mitahantsika amin'ny fomba manokana. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirianay moa zany eto amin'ny Hopfy Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompam-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray zahay amin'ny herina nytoy izao eto amin'ny Hopfy Radio, dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray.
fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopefy Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompoam-pivavahana.